Fonona kosa no maranantsika ny fampahalalam-baovao fotoan-dehibe ro sosona no hotanterahina eo anivon'ny FJKM Ifaliarivo Ambanidia Sabotsy fa raiky amby roapolo ny volana Desambra ho avy izao. Ny andindiny vaovao avy hatrany. Vita soma tsara ny fanitarana ny trano fiangonana tao amin'ny FJKM Ifaliarivo Ambanidia sy nodam-paritany Antananarivo Atsinanana. Nitazona 2.5 metatra avy mantsy ny andaniny 2 manaraka ny lavan'ny trano fiangonana. Nampiarahana tamin'izany asa fanitarana izany koa ny fanatsarana ny tilikambo, ny fanoloana ny tafo ary ny fandokoana ny rindrina ivelany. Noho izany fahavitany asa izany dia isy ny fanompo-pivavahana izay hotarian'ny FJB FJKM sy ny sinodam-paritany Antananarivo Atsinanana amin'ny Sabotsy 2 Desambra ho avy izao. Fotoan-dehibe roa sosona ankalazaina amin'io Sabotsy 2 Desambra io, andaniny fitokanana ny zava-bita izay efa voalaza teo, ankilany kosa ny jobily fisotrondron'ny mpitandrina rakotoarimanana 1100. Mariana fa ny mpitandrina rakotoarimanana 1100 dia nitondra ny fiangonana FJKM Ifaliarivo Ambanidia nandritry ny 13 taona. Ny Sabotsy fa 2 Desambra ho avy izao dia misy fotoan-dehibe eto amin'ny fiangonana FJKM Ifaliarivo Ambanidia. Ireo fotoan'ireo dia tsy inona fa fitokanana ny zava-bita ny amin'ny fanitarana ny trano fiangonana. Izay ny voalohany, ary ny faharoa dia jobily fisotrondron'ny mpitandrina rakotoarimanana 1100 izay niasa nandritsy ny 13 taona teto amin'ny fiangonana FJKM Ifaliarivo Ambanidia. Araka izany koa dia amin'ny 7 Desambra 13 ihany koa ny fotoan-dehibe izay anomezan'ny fiangonana ny mpitandrina ny trano izay naorina dia fifaliana ho amin'ny komite fisotrondron'ny mpitandrina ihany koa zany no mbola manentana antsika zanakam-pielezana ny eto an-tanindrazana na ny ampita mba hitondram-bavaka zany andro lehibe izany. Dia antsoina zany ny zanakam-pielezana rehetra nandalo teto amin'ny FJKM Ifaliarivo Ambanidia tao anatin'izay 13 taona nitondran'ny mpitandrina rakotoarimanana 1100 ny fitandremana Ifaliarivo Ambanidia izay, mba ho tonga isika dera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alahady fa 7 Desambra io. Ny fotoana dia manomboka amin'ny valora sasany. Araka izany dia asaina ho tonga maro ny kristiana sy ny zanakam-pielezana avy amin'ny FJKM Ifaliarivo Ambanidia mba hiombina eny an-toerana ny Sabotsy 2 Desambra izao, izay fotoana tarihin'ny FJB sy ny sinodam-paritany, ary ny alahady 7 Desambra kosa ny fotoana tarihin'ny fiangonana sy ny zanakam-pielezana.